Fiavana manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ity Alahady ity, Alahady fahatelo manaraka ny Ampifania, ary Alahady itondrana mambavaka ny FFKM nefa fotoam-pahasoavana ho antsika, ahafana manokatra ny taom-piasana ho an'ny seha-pitaizana AMPIFITIA 7 ao anatin'ny mbola fankalazan'Andriamanitra ny amin'ny faha taona ny joroany ho vavolombelona. Ko amin'izany indrindra dia mahafaly antsika ny mandray ny ray aman-dreny ny mpitantrana rakotony ray ny jaona izay sekretera jeneraly eo anivon'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Koa dia miarahaba azy amin'ny anaran'ny tompo isika, voalohany noho ny fahatrarana ny taona 7 miarahaba azy misantatra ny fandraisana anjara n'ireo mpitoroteny mety asaintsika mandritra ity taona 7 ity indray, ary dia mampahery ny herin'ny faherezana ho aminao eo ampitariana ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mba handihana ny fiangonana araka ny sitrapon'Andriamanitra ary androso mba ho voninahitr'Andriamanitra. Mirary sokoa ho an'ny Ankohonana sy ny mpiara-miasa rehetra. Fa izao famangina izao dia homban'ny mpiara-miasa anankiray eo anivon'ny sampana fifoazana foibe dia ny filohan'ny Komitin'ny faha taonan'ny sampana fifoazana FJKM. Miarahabanao koa tompoko amin'ny anaran'i Jesosy ilay lohan'ny fiangonana sy lohan'ny mpiandry izay ny ampahery amin'ny fitariana izany asa masina izany. Ireo ray aman-dreny anankiroa ireo no niran'ny tompo hamangy antsika, ary dia anananjara fitenena sy fanentanana ny avantsika avy ao amin'ny Komitin'ny faha taona any amin'ny fotoanan'ny raharahany fiangonana. Dia mampahery sady miarabako sahady ny AMPIFITIA izay anananjara ao amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina. Ny tompo ary eo amintsika fiangonana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ity Alahady arak'izay efa nambara teny am-piandohana dia Alahady fahatelo manaraka ny Ampifania, ary ombonantsika amin'ny lohahevitra manao hoe pahary izao rehetra izao ny tompo ahatsiarovana mibavaka ny FFKM ary isaorantsika ny tompo noho ny faha taona ny seha-pitaizana AMPIFITIA ary fidirana amin'ny taom-piasana 7 ho an'izany seha-pitaizana eo anivon'ny sampana fifoazana izany. Aoka ampiombana ny fo sy ny fanahintsika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra araka ny salamo voalahatra isika. Hoy ny mpanao salamo: an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy ny nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Amen. Amen.
hivavaka isika. Ry Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao, anao tokoa ny tany izay rehetra eo aminy, ary izahay izay ponina eto ankehitriny dia miandrandranao ka manatitra fisaorana sy fankasitrahananao. Anao izahay voarinao ary noarinao mba hanandratra fidirana, anome voninahitra ary hananjanao. Tanterahanay izany amin'ny ity Fanompoam-Pivavahana ity, toy izay efa iainana izany koa eo amin'ny andavanandrom-piainanay. Misaotra Tompo noho ny mbola nahitanay ny famonjena tao amin'ny Jesoa, ka mbola hanamariana izany ao anatin'ny vanim-potoana ny Epifania. Misaotra Tompo noho ny asan'ny fanainao masina mampiombona ny fiangonana, ka nitehirizanao ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Misaotra anao indrindra noho ny fahasoavana tolotrao izao fitandremana misy anay izao, ka nitehirizanao anay tsiraray avy. Indrindra namindranao fo tamin'ny sampana fifoazana sy ny seha-pitaizana AMPIFITIA, mbola iainana ny faha 20 taona ary anohizana ny azakazaka amin'ny fanompona ho amin'izao 3 izao. Ireny rehetra ny tany saina ireny dia mangataka ny fanatrianao ity fotoana ity izahay, ka ataovy henika ny fanahy masina ny fonay izao toerana izao, ninona ataonay eto ikendrena ny voninahitrao, ary antenainay fanomezana ho anay indray ny herim-ponoana iorenanay, ary mbola hanomeanay rispo amin'ny fanomponanao. Jesosy Tompo, noho ny aminao dia engane hiaino sy hamalivavaka Andriamanitra rainay. Amen. Iombavaksika. Tonga indray Tompo ny fotoana izay andrenesanay ny teninao sy andraisanay ny afatra avy aminao, koa dia mitenena ary fa vonina iainanao izahay. Amen. Ny angalantsika ny afatry ny Tompo indray ankizy tanora amin'ity anio ity dia araka izay hitantsika ao amin'ny Jeremia 10 ny andininy fahaenina. Jeremia 10 ny andininy fahaenina. Andeha isika rehetra hiara-maka izany ankizy tanora. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy misy tokoa izay tahaka anao, Jehovah, lehibe ianao, alehibe amin'ny herin'ny anaranao. Ao hoe verintsika mafy ankizy tanora. Lehibe ianao, ary lehibe amin'ny herin'ny anaranao. Amen. Any amin'ny faritra Fianaratsoandra ankizy tanora, misy tanàna iray izay atao hoe Sotanana ny anarany. Dia eo amin'io Sotanana io ny anandrefana kely dia misy anara-tanàna izay indray atao hoe Ambalavato. Ao amin'io toerana Ambalavato io misy rangahy iray nanana tantara iray izay. Ingay Rainsolambo ny anarany. Ingay Rainsolambo ankizy tanora dia zanaka mpanompisampy izy. Mpilalao-ody malaza andray aman-dreniny. Ary arak'izany hoe mpilalao-ody malaza zany dia ny rainy no niantera ny andriana, nitokisany andriana tamin'izany faritra izany.
mba hitaizany zanak'andriana sy hitsabony zanak'andriana ihany koa. Fa tao anatin'izany dia notezaina niaraka tamin'ny zanak'andriana ihany koa ingay rainy solambo. Fa taty ariana rakizy tanora dia lasa ingay rainy solambo mihitsiny no nandimbony draindry ho lasa nivavaka tamin'ny sampy, lasa mpilalao odi-gasy. Zany hoe lasa dadarabe zany rakizy tanora ingay rany soalambo rehefa taty ariana. Fa teo ankilan'izany rakizy tanora dia nanjaka tany amin'iny faritra Fianaratsoa iny tao anatin'izany tany sotanana sy tato amin'ity ambalavato izay nonenany ingay rany soalambo ity ny fivavahana kristianina izay netindreo missionnaire LMS. Tafiditra tao amin'ny toerana izay nisy ingay rany soalambo. Gaga rakizy tanora ingay rany soalambo nahitany fandrosin'ny kristianina tamin'izany. Fa tao miavaka ny missionnaire sy ny kristianina na teo amin'ny fitondrantena na teo amin'ny fiainana, satria tsara fiainana ny kristianina ary nanana ny maizy azy, nanam-bola sy nambinin'Andriamanitra. Teo rakizy tanora ingay rany soalambo dia nitsiriritra mafy mba hiditra tao anatin'izany kristianina izany. Rehefa nitsiriritra izy dia niditra kristianina ary tsy nivavaka fotsiny izy fa tena natao batisa ary nazoto nandray andraikitra tao am-piangonana ihany koa. Ary tsy vitan'izay rakizy tanora fa tena nitondra fiangonana mihitsy ingay rainy soalambo. Diso fanantenana ny efizy rakizy tanora. Diso fanantenana izy satria raha vola sy arena no nidirany tao dia tsy tonga tamin'izany izy. Nitazominy ihany ny sampiny sy ny odiny, na dia efa kristianina azy izy, na dia efa vita batisa azy izy, eny na dia mpitondra fivavahana azy izy. Ndray andro ary dia narary ingay rany soalambo. Nisy vay tsy nety-sitrana mihitsy tamin'ny vatany. Dia rehefa narary mafy izy dia nampiasainy daholo ny odiny rehetra, satria izy dadarabe mpilalao odi-gasy, dia nampiasainy ny odiny rehetra fa tsy nety-sitrana izy. Nivavaka tamin'ilay sampy izay nivavahany izy, nangataka mafy izy hositran'ilay sampy nivavahany, kanefa indry izy fa tsy nety-sitrana izy rakizy tanora. Tonga saina izy hoe aleo hivavaka amin'ny Andriamanitra ny kristianina, satria fantany loatra ilay Andriamanitra ny kristianina fa efa nambara tamintsika teo fa mpitondra fivavahana izy. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy rakizy tanora. Nivavaka izay nataony dia izao, inona no antony izao loza manjoa izao Andriamanitra afao aho. Ary nataony tamin'ny fony izany vavaka izany rakizy tanora. Fa tamin'ny fotoana izay nivavahana io dia nahita lehilahy niakanjo fotsy izy sady nanjelatra, no nandinika azy sy nijery azy no onena mafy. Nanomboka tamin'iny fotoana iny rakizy tanora dia tapaka ny hevitra ingay rany soalambo fa anariny sampiny izy ary anariny odiny ihany koa. Ary tamin'ny fotoana izay nanariany sampiny sy ny odiny no niala tamin'ilay vay, niala tamin'ny aretina izay nahazo azy. Sitrana tanteraka ingay rainy soalambo ary nijoro vavolombelona ho tena zanak'Andriamanitra izy, ho tena kristianina ihany koa, tsy sarisariny fa tena nijoro ho tena zanak'Andriamanitra. Ary nanangana ny toby lehibe iray atao hoe toby lehibe soatanana. Tsy dadarabe intsony ny anarana izany fa lasa dada rainy soalambo. Niavatra rakizy tanora dia izao, tsy misy tokoa tahaka an'Andriamanitra. Lehibe izy ary mahery Andriamanitra. Ny tombontsoa izay rehetra heverintsika ho eritreretina, Andriamanitra manana lehibe lavitra mihoatra izany. Ny marary atsika, ny aretintsika izay misy eo amintsika, Andriamanitra mpanasitrana lavitra noho izay eritreretin'ny saintsika ho mpanasitrana. Marina loatra ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 10:5 teo manao hoe tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Amen. Dia hivavaka isika rakizy tanora, dia izay teneniko dia averinareo. Vavaka isika. Tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah, lehibe ianao
ary lehibe amin'ny herin'ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, tsy mitsahatra ny midery, mankalaza, manome voninahitra anao mpahary izao rehetra izao izahay. Fa lehibe ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Mbola nananay fotoana andrenesana ny teninao. Tendreo ary mamolitra ny mpanomponao izay hamaky ny teninao. Ny fainay masina hiasa mahery ao anatin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao. Ka aoka ny sitraponao irery ihany no ambara amin'izany. Ianao koa anie hanokatra ny fony tsirairay izay andre ny hafatrao mba ho vatso amin'ny fanahinay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky sy hiaino soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Jeremia. Jeremia toko 10, ny andininy 9 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy misy tokoa izay tahaka anao, Jehovah. Lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Iza no tsy atahotra anao ry mpanjakan'ny firenena? Fa ianao no endrehan'izany, eny, amin'ny endry rehetra, amin'ny firenena sy amin'ny fanjakany rehetra, dia tsy misy tahaka anao. Fa ketrina sy adala avokoa izy rehetra, fanarahnam-poana fa tapaka-kazo ihany. Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Ofaza izany, asa tanan'ny mpiasa sy ny mpanefy volamena, lamba manga sy volomparasy ny fitafiana, asan'ny mahay zavatra izy rehetra. Fa Jehovah no Andriamanitra tokoa, izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiorohoro ny tany amin'ny fahatezerany, ka tsy taton'ny firenena amin'ny fahavinirany. Izao no lazainareo amin'ireny. Ny amin'ny Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, dia ho levona tsy ho amin'ny tany na ho aty ambany lanitra ireny. Dia ilay nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampirondrona ny rano any an-danitra izy, dia mampiakatra fofona avy any amin'ny faran'ny tany, manao ny helatra ho amin'ny ranorana izy, sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny firaketany. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 17, andiny 20 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 17, andiny 20 ka hatramin'ny 30. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako,
fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny. Mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao. Mba ho ao amintsika koa izy mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika. Izao ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Ray ô, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao ahy izy fa efa tia ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marina ô, tsy nahalalanao izao tontolo izao fa izao nahalalanao ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ho ao aminy. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka nanao hoe: ry lehilahy Atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny ho amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolony nataony tanana sady tsy mba tompon'ny tanan'olona tao mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeny ny ambonin'ny tany rehetra. Ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ahatsapaka ahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy hetsehantsika ary iainantsika araka ny nataon'ny mpanao tonkira sasany teo aminareo hoe faterany koa isika. Ary satria teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba n'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana mantsain'olombelona. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona mipiny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Amen. Yeah.
mipetraka ianareo ry havako. Ho amintsika riavana ny fahasoavan'ny tompo Jesosy miaraba manokana ny mpitandrina sy ny ankonany, nareo propemgonina sy ny ankonany, ianareo diakona sy loholona, ianareo mpandrahy fitapatisaka tokomena sy ny ankonany, ary indrindra ianareo ao amin'ny AMPIFITIA tarian'ny birao sy ny filoha sy ny ankonany avy. Ho aminareo fahasoavan'ny tompo ry havana. Ivavaka isika. Toy ny tera manidin-drano ao anony Andriamanitro araky ny vavaky ny mpanao salamo no andrin'ny fananay fahatratranao ankehitriny. Miteneny araky ny fombanao amin'ny alalan'ny finomasina. Soraty eo am-ponay, ao anatin'ny fanahinay, ao anatin'ny sainay, fiainay manontolo ny teninao. Manatre mitary Jesosy Kristy ilay mpahazo rehetra zao. Mianaranao Jesosy ilay teny tonga nofoka no natao amin'ny anangatana azy mavaka izany. Amen. Filazantsara kan'izao natoko fa 70 ry havana miangavy anao mba ho sokafana zany soratra masina zany ny andininy faha 20 ka hatramin'ny 20 no tenin'Andriamanitra ho atsika anio. Jao natoko fa 70 andininy fa 20 ka hatramin'ny 70 fa 20. Tantara kely anankiray. Vita amin'ny fiarahanana vavaka tahaka izao dia nivoaka ny ray mpianakaviana anankiray dia nametraka ny Baiboly sy mipoaketra tao anatin'ny tomobila tao anaty fiara. Tena janona tany. Lasa indray izy nakaty am-piangonana satria mbola nisy fivoriana kely, mbola nisy dindinika. Fa tampotampoka teo nisy olona niazakazaka niazaka aminy. Azafady tompoko. Nisy namaky ny tomobilanao fa jareo ohatra nisy vaky ny parabrisinao. Dia iny antragna lasa miverina indray ilay ray mpianakaviana nijery. Io tokoa fa vaky ny parabrisy ary ny zavatra anankiroa napetrany tao. Ny anankiray Baiboly ary ny anankiray kosa poketra. Niara-tsy hita na ilay Baiboly na ilay poketra. Dia seto izy dia mivavaka izy tompo ianao no nahita nakaniny. Tampotampoka teo indray nisy olona niverina. Azafady tompoko, tia ny Baibolinao satria ny anazy misy anarana ny Baiboly. Misaotra n'Andriamanitra sy hita ny Baiboly. Fa inona ny tsy hita? Poketra. Ary mandraka ankehitriny mbola tsy hita ilay poketra. Inona ry havana ny hevitra izany? Misy safidy anankiroa eo amin'ny fiainana. Zay ny raisiny ilay mponompon'Andriamanitra. Ny ray Baiboly tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay mitondra ao amin'ny finoana, ny anankiray mipoketra misy vola. Dia ny safidy ny ity mpangalatra ity dia hoe ny anahy mipoketra ilaiko ity, zay ihany. Ny Baiboly avelako. Eo amin'ny fiainantsika tahaka izao ry havana dia misy be da be ny olona tena miazakazaka amin'ny zavatra hoe tena hito ny azakazahako, ny zavatra materialy, zavatra mety ho simba mora levina. Fa ankehitriny Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka nataon'i Jesosy eto dia mampiseho ny zava-miafina ireo zavatra telo lehibe lahara-pameany eo amin'ny fiainantsika. Fotoana vaovao zao, afaka eo amin'ny 7 andro eo dia mifarina indray ny ray volana. Mbola tsy tara ianao raha misafidy tsara ary manapa-kevitra hoe reto ny lahara-pameana omeny Jesosy anao ao anatin'izao taona 20 sy 20 izao. Ny vavaka nataon'i Jesosy ary dia mampiseho antsika izany lahara-pameana telo izany. Ny voalohany ao anatin'ny vavaka nataon'i Jesosy dia izao, lahara-pameana voalohany izao, miorina mafy amin'ny finoana. Miorina mafy amin'ny finoana. Ary lahara-pameana faharoa dia makamamy ny fiombonana. Makamamy ny fiombonana. Ary lahara-pameana fahatelo dia mitoro ny filazantsara. Mitoro ny filazantsara. Taditinareo sady ve lahara-pameana telo? Inona ny voalohany? Miorina mafy amin'ny finoana, faharoa makamamy ny fiombonana, ary ny fahatelo mitoro ny filazantsara. Voalohany ary rehefa nanao vavaka Jesosy, andininy voalohany ka hatramin'ny 20 io vavaka nataon'i Jesosy, ary isan'ny vavaka lava. Fa misy fotoana Jesosy fa mivavaka Jesosy, ary rehefa mivavaka nareo azo atao lava be, atao fo kely, atao fohy. Fa eto Jesosy rehefa mitokana rery izy, raha miaraka amin'ny olona zany antsika dia voafetra ny vavaka. Fa rehefa ianao rery afaka tena manao vavaka tena zay tena mety aminao sy Jesosy dia miresaka ianao. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 dia Jesosy vavaka ho an'ny tenany.
izy an'Andriamanitra vitany asanampinaovina aho andinindimy zay manomboka eo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fa 7 dia Jesosy mivavaka ho amin'ny mpianatra izy io mpianatra io isika zany isika zao ary ny andininy faharoapolo nofinahiko teo hatramin'ny andininy faha20 dia Jesosy mivavaka ho an'ny fiangonana mivavaka ho amin'ny fiangonana hitantsika zany fa zavatra seho Jesosy zao ny anasika vitsy mitodika any aminy tena fangatahany Jesosy tena azo lazany hoe 5 any mitodika any aminy fa ny ankoatr'izay dia mitodika any amintsika avokoa nivavaka ataon'ny tompo inona riavana lay voalohany araka ny lahara-pahametona teo miorina mafy amin'ny finoana dia ny andininy faharoapolo raha sitrakareo mba miara-makitsika aminaran'ny tompo manao hoe andininy faharoapolo aminaran'ny tompo manao hoe nefa tsy andreto ihany no angatahako fa mino koa noho ny teniny atreo riavana nefitry ny teny hoe finoana eto riavana ny anankiray lehibe dia zao tena manaiky Andriamanitra misy fanekempinoana ataonao misy fampianaram-pinoana misy toriteny misy zavatra maro mandaly eo amin'ny fiainanao fa tena misy fotoana manaiky a Jesosy fa ianao ny tompo sy mpamonjy ary ny dikan'izay manaiky izay ianao dia zao manomboka zao tompo tena hafa mihitsy ny fifandraisako aminao misy zavatra maro ifandraisanao fa tena tsaroanao mihitsy hoe natoinana lara-pahamehana amiko ny sotoavina ambony indrindra eo amin'ny fiainana finoana irery any ary io tsy azo kitikitihana fa io ny fikirako mafy satria zany ny famonjena miorina mafy amin'ny finoana azo dina hevitra ny zavatra rehetra mety misy zavatra fanakalozana fa ny finoana irery any Jesosy Kristy zay ny orenanao ary tsy vitan'izany fa zany ny saintsainao andro manalina ary ny dikany teny hoe finoana ry amin'izao avy amin'ny toriteny ho ny soratra masina finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy ary zay mampavesa danja ny fiainantsika protestanta ny fiangonana raha vavintsika any amin'ny sakramenty izy natao hoe lahara-pahamehana fa ny antsika kosa dia ny toriteny sy ny finoana zay miorina amin'izany toriteny tenin'Andriamanitra zany afaka andro vitsivitsy sika satria manomboka araka voalaza rehefa raha-piangonana mety laza zay fa tany fiangonana anankiray moa zay dia misy ny hoe Alahadin'ny Baiboly amin'ny 20 febroary zao ny dikan'iny dia zao fiangonana martiora isika ary efa misy ny fotoana rehefa nenjehana amin'ny martiora dia ny zavatra ny ainan'ny fiangonana dia zao ny zavatra ny tsy tsika ihany fa maneran-tany aza toriana tsony ray soratra masina fa vakio fotsiny tenin'Andriamanitra fa zany mitondra finoana ho anay araka ny voalaza tamin'ny tantara kely anankiray teo Sotanana tena finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny atao hoe anatinao zay miorina mafy amin'ny finoana zay dia lina mihaino tenin'Andriamanitra ianao ary natao hoe mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia nahatsapahanao mihitsy hoe zany tenin'Andriamanitra manjary vavaka eo amin'ny fiainako tsy mijanona mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao fa ny tenin'Andriamanitra inonao manko zany anie ny antom-pisinao hoe zany anie mandresy lahatra anao hoe zany natao hoe teny faneva eo amin'ny fiainanao ary tsy vita ny teny faneva fa zany ny fahamarinana eo amin'ny fiainanao dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany na aiza na roviana ary zany tenin'Andriamanitra manjary vavaka ary avatany hoe mivavaka ianao ry havana dia ny antsapanao dia zao maneho voninahitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra nery ny mivavaka eto le hoe voninahitr'Andriamanitra ry havana zao Jesosy mihitsy ny mivavaka antsika raha eo raha sitrakao dia mba makany amiko ireo dia ahita ny voninahitrao ary efa nasehoko azy ny voninahitrao tsika nery havako hoe rehefa nanaiky fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy dia fomen'Andriamanitra ampitafian'Andriamanitra voninahitsika na mbola tsy hitanao manontolo azy fa rehefa ho avy ny tompo dia hitanao hoe za ilay voninahitr'Andriamanitra ary efa naseho amin'ny tany mpanompo maro zany hoy izy Jesosy tamin'ny Marta sy Maria raha mino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra inona moa ry havana ny voninahitr'Andriamanitra eto voninahitr'Andriamanitra eto milaza hoe ilay herin'Andriamanitra ilay Andriamanitra tsy toa eo amin'ny fiainanao ary zany ny herin'ny vavaka marina zany tadidinareo ny tenin'ny ray aman-dren'ny toby izay fanlazain'ny mpiara-miasa teo na neny lava zany na rena ataontsika mampianatra antsika ao amin'ny finoana sy ny fiainam-pinoana dia ho ny teny milaza hoe besaka fifoazana antsika androany satria ampifitia zany fifoazana dia ho ny teny hoe mivavaka totsika farafakeliny 500 isan'andro 500 isan'andro
dia afaka manao maridrefy ianao zana totanisa hoe ianao zao firy androany maraina mbola tsy tarakory mbola misy adiny enina rarivo mbola afaka mameno ianao fa tena marina zany. dia averimberiko hatrany ty tantara kely anankiray ty hoe misy olona adala tsena tsy maintsy makany tsena izy isan-kerinandro, tsy maintsy mahita tsena izy. Fa misy olona adalam-baolina vao vita mondial fatany daholo zao anarina mpilalao baolina kitra zao fa miara-mpianatra Jesosy tsy tsaron'ny sasany. Ary farany dia misy olona adalam-bavaka rabirabin'ny olona ianao ampiasana. Inona koa ty vavahany? Any anaty taxi brosy ianao, anaty taxi be ianao, na ampiasana mitondra fiara ianao vao miainga dia mivavaka, mijanona dia mivavaka. Rabirabin'ny olona ianao, aza menatra an'izany ianao. Fa hitanao ny herin'ny vavaka, ary tena tsaronao ny herin'ny vavaka, ary tena neon'Andriamanitra ny voninantsika rehefa tena manana fiainana, ary tazanao sady le fiainana mandrakizay ka tsy matahotra ianao ny amin'ny fitondran'Andriamanitra anao. Ary zany ny fanampin'Andriamanitra ny amin'ny finoana dia ny fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra anao. Vetivety an'ity fiainana ity, ary zavatra mora findra, mora simba, zany ny tranolay antsika ety. Tsy fantatra akory ary zay seho rampitso na dia feno mana fahaizana azy olombelo zao voafetra ihany, fa ny fanantenanao dia zao manana fiainanao mandrakizay omenanao Andriamanitra, ary zay safidinao fa tsy tahaka n'ilay mpangalatra izay nahaka n'ilay zavatra poketra ka tsy naveriny kanefa dia natsara fisetona izy. Fa ianao kosa dia mifidy ny zavatra tsara dia ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia ny antso anao ary antson'i Jesosy amin'ny fiainanao dia zao: atao voalohany ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Atao voalohany tenin'Andriamanitra sy ny vavaka eo amin'ny fiainanao. Ho anareo izay manana efitrano maromaro tena hoe misy efitrano malalaka anankiray fotsiny, dia atokano ho trano vavaka zany. Tsy maninona mihitsy, azay mampiavaka antsika. Asivo coussin kely ao dia asivo baiboly efa mipetraka, asivo carnet kely dia asivo atao hoe penina na stylo, afahanao mandoalika dia mivavaka amin'ny tompo. Fa hitanao ny herin'ny vavaka, ny herin'ny vavaka, herin'ny vavaka. Avy niasa ilay zanako lahy kely, sepotra izy midranodrano. Dada, ahoana? Tena tsy menatra mivavaka ilay mpiara-miasa amiko. Da Madagasikara zany faina. Ao amin'ny efitrano anankiray ny asa izy, dia vetivety eo dia naninona? Tonga ny ora anankiray, tsy kristiana zany tonga ny ora anankiray mijanona ny asa rehetra, midiny ny birao ao anaty trano fitaratra be izy, mivavaka izy, todika any amin'izay toerana hivavahany. Ary ianao mba ahoana? Efa misy fotoana ve tena afahanao mihaona amin'ny tompo? Ararody ho anareo izay mety hoe za efa mifomarana dia amin'ny 10 ho ianao, manomboka izao atovy amin'ny 10 latsaka fefany. Ampitombo fifandraisana amin'ny Jesosy. Raha hoe ianao za mety amin'ny 6 alina, amin'ny 10 alina zay ny afahako mesaka ny tompo, ampitombo fihaonana amin'ny tompo, fa ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana zany mitondra fanantenana sy famonjena ho antsika riavana. Dia ampitombo ary dia aza manakory, aza matahotra zay tondran'Andriamanitra anao. Ovy fitsona vavolombelona ny lehilahy anankiray milaza hoe tsy fantatra akory zay tondran'Andriamanitra, ary mbola tsy fantatra zay tondrany, fa matoky fa mivimbina amin'ny fiainako izy. Misy zavatra ampahafantarin'i Jesosy anao fa misy zavatra tsy ampahafantarin'i Jesosy anao fa ny anjara anao dia zao mino sy mandeha amin'ny finoana ary fankataovana ny tenin'Andriamanitra. Lara-pamiana faharoa riavana. Ny voalohany miorina mafy amin'ny finoana, fa lara-pamiana faharoa dia makama amin'ny fiombonana. Raha sitrakareo miara-makitsika andininy faharoa amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba ho ray an'izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, azao koa aminao mba ao amintsika koa izy mba hainao zao tontolo zao fa hainao ny naniraka. Raha milalao amin'ny tompo, raha ny totanisa izay ataon'ny mpanao totanisa dia any amin'ny 20 tapitrisitsika malagasy mponina maneran-tany dia hiditra anatsoina hoe valolavitrisa. Fa rehefa manomboka mahititsika dia manomboka tseken'ny olona rehetra amin'ny fivavahana kristianina. Tseken'ny olona rehetra amin'ny fivavahana kristianina. Tsy ny olona rehetra dia manaiky ary mahitsika ankehitriny, fa miditra anatsoina hoe mbola maro ny kristianina maneran-tany any hoe telo lavitrisa eo. Fa ny ampiny zany dia tsy voatery manaiky ny fivavahanareo kristianina zay,
dia inona kay ny antony dia ho ny valitenareo misaratsaraka ianareo tsy mitovy hevitra ianareo samy hafa ny fiainanareo tsy ainanareo zany fiombonany zany dia iny memitra izao tontolo izao ary zany eto ny antso zany mivavaka nataon'i Jesosy eto mba ho tena raha izy rehetra manomboka ao anivon'ny fianakaviana manomboka ao anivon'ny fiangonana ary eo amin'ny firenena vavaka nataon'i Jesosy mihitsy ny eto mampiana zao ireo ny fiombonany izy Andriamanitra Jesosy Kristia ilay mpanjaka nainanetry tena nanaton'Andriamanitra ray niavana na mpianatra tokoa zany fampiavana zany ao amin'ny Kristy ary zany ny anjarantsika ry havana manahaka an' Jesosy ay rehefa ao anatin'ny fiombonantsika dia hitan'ny olona mihitsy ny reny zanak'Andriamanitra reny mpanompon'Andriamanitra ary milaza araka ny tenin' Jesosy nosy Jesosy tamin'ny mpianatra ny avatarina loatra fa mpianatra ireo raha maninona raha mifankatia ary vavaka nataon'i Jesosy ao fiangonana eto mba ho tena raha izy rehetra raha riva zao ny FFKM mamiro sasana tena mivavaka Jesosy dia ozy izy mimpandinika anankiray mpandinika ara-tsosialy rehefa midy ny Baiboly dia miombona ny kristianina fa rehefa misokatra amin'ny Baiboly misaraka indray ny kristiana satria samy hafa ny fandikan'ny soratra masina samy mamaky zao ihany fa samy hafa ny fanazavany azy fa manomboka izao noho ny asa ny fanamasina sy ny tenin'Andriamanitra dia vavaka ho antsika Jesosy mba ho tena iraisika ary zany koa ry havany afatra ho antsika ankehitriny fiangonana anjara antsika mivavaka tahaka an' Jesosy misy tena mivavaka ny antsika reto hoe tena misy mivavaka any amin'ireny toby reny satria fifoazana dia tena tsy mitsahatra mihitsy mivavaka 420 amin'ny 420 ary sorantsika manokana ny filohan'ny FJKM namoaka boky anankiray 24 heures sur 24 heures mivavaka tena mivavaka satria nahoana mba ho tena raha eo amin'ny tompo fa nevitry ny teny hoe fiombonana nataon'i Jesosy ry ato ny faharoa dia zao fiarovan'Andriamanitra antsika matoa teny ampiasaina eto ry havana dia matoa teny ankehitriny zay zany matoa teny ampiasaina ankehitriny zany hoe na miteny ary Jesosy dia mbola izy ny miazona anao izy mitahiry anao izy ny miampina anao zany ny fiarovanaN'Andriamanitra anao isan'andro ny saipety sy ny saindalina satanany mafy be fa ho anareo tanora satria saipitazany zao averimberiko izy ity raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny 12 febroary ho hita aminareo miaraka amin'ny sampaty dia misy fampianarana mihitsy nataoko mba ny tanora fa ny zavatra nitranga ao tanora anankiray izy vao tsy ela vao tamin'ny volana novambra dia atao mariazy volana oktobra novambra teo atao mariazy lasa nianatra tany Ampitan-dranomasina ary efa nianatra tany Ampitan-dranomasina sady tanora zany ny sekoly alady fa rehefa tonga firenena nianatra tany Ampitan-dranomasina zany tsy lazan'ilay firenena dia inona nataony tany hoy izy mantsy ny dada sineny eo iverina Madagasikara zay dia atao mariazy fa zao mifepetra dada sineny voalohany tsy asiana vavaka sekoly alady zany niala teto tanora kristiana zany niala teto tsy asiana vavaka faharoa tsy asiana an'izan'Andriamanitra na Jesosy zany mikabary fotsiny mpikabary dia ampy zay dia le mpikabary taminay niaraka taminay eto mambavaka zay pasteur fa tsy tahakinareo fianakaviana rotonta samy kristianina zao no vataniko raha pitsindehanao kabary am-panamadina aho fa mifepetra dia zao tsy mahazo manonona Jesosy tsy mahazo manonona Andriamanitra fa zany zavatra mitranga fa ontsana ny reny niteraka azy ary zany no afatra antsika ry havako Jesosy Kristy irery ihany fiombonana amin'ny fiangonana irery ihany zany miaro antsika ary zany nitahiry antsika mandrakariva satria ilay Andriamanitra velona ndesin'ny fahafatesana na vavadin'ny fiaina tsy hita tsy naresy azy zany ny arovan'Andriamanitra anao izy ny ampiangan'olombe fidin'Andriamanitra Andriamanitra manamarina azy ary zany ianao io tady fomba marana izao tontolo zao hoe fa Jesosy ny miaro Jesosy ny tatana zany mampiairanao isan'andro ary tsy zany ihany fandikany fiombonana dia zao tena fanamasinan'Andriamanitra antsika ry havana izy Andriamanitra manamasina anao voambonina ampiasaina eto ry havana dia hoe consécration midikany hoe consécration ainareo za mba midika amin'ny teny malagasy fanokanana raha zavatra natao dia fitokanana ohatra ny fitokanana rihina fa raha olona dia fanokanana zay voambolana akademika dia inona mitranga dikany hoe fanokanana itsika rehefa fanokana dia pastera ihany na hoe fanokana dekona dia mijanona amin'ny dekona ihany fa ny fanokanana lazaina eto tena isika fiangonana manontolo mihitsy
rehefa ao anatin'ny fiangonana ianao dia Andriamanitra ny manamasina anao atokan'Andriamanitra ho azy ianao. Dia aloha anao tantara kely fa zay ihany no nasiako mafy ny tenanay mba ho mangana. Ty fanao ny fa mety ny talazaiko tao aminareo izy ty tena naiza avamavany tombo foana ianao. Rehefa tonga ny lundi de Pâques dia mba mitsangatsangana koa pastera sy mopera satria rehefa any ambanivohitra any zany dia tena mitsotra an'izao fa ny any mifakazo akaiky ny pastera sy mopera satria any ambanivohitra koa Daoud any amorontsiraka dia mba samy reraka satria nanao fampandraisana isan-karazany dia mba tokanitsika dia atao tsisy malala dia samy manao solomaso le solomasony Tanora reny mopera sy pastera dia samy makeny amoron-dranomasina dia fantatrao koa ny akandro ny amoron-dranomasina naova mopera sy pastera dia samy mba mipetrapetraka dia mba maka ny lehilobe reny dia mba mipetrapetraka reny dia mba misakafo kely dia atao tsisy mafantatra mihitsy ny tsika dia mba nakatoerana tena mangina hoe tsisy mahita mopera sy pastera mba maka aina satria rehaka fa vao mipetraka 12 minitra dia reny misy mandalo manao mopera sy pastera dia izy misy mahafantatra fontsika ary maro zany ianao io na miteny ianao na tsy miteny hoe kristianina fantatry ny olona foana ianao tsy no ianao fa no ny asa fanamasina eo amin'ny fiainanao dia tsy azo afenina intsony ianao fa ny asan'Andriamanitra ny asan'i Kristy dia zao ianao le fahazavana sy fanasiny tany aseho ny tompo miariary ny fiainanao ary eo anatin'izany fanamasinana zany dia tena misy fanadiovana tena mangiry firy ary tena amboarin'ny tompo tahaka zavatra sarobidy reny ianao dia tena mafy Jesosy amin'ny fanadiovanao zany fa zany ny fitiavan'Andriamanitra tsy hitarihan'Andriamanitra antsika amin'ny fanantenana fa n'Andriamanitra ianao ilay fiombonanao amin'ny tompo ary ny dikan'iny hananao vokatra tsara satria manana tanjona eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra manana tanjona ary vokatra tsara zay tanteraka ho ray izy dikan'iny tratra ny tanjony men'Andriamanitra anao na ianao ary ne tsy mahafantatra kory ahoana kay ny tanjona apetraka Andriamanitra aminao ny titony fa rehefa manaiky ampiasain'i Jesosy ianao rehefa manaiky ombona amin'i Jesosy ianao dia ny amin'ny mahagaga dia zao tarihan'Andriamanitra amin'ny tanjony ianao tahaka ampianatry ny tompo ry havana tratrany onjan-drano tena mafy fa ny mahagaga fa rehefa miaraka amin'i Jesosy vetivety izy dia tonga eny tsarovy fa anisan'ny hoe fahotana dia tsy ny hoe ny fahotana tsika rehefa fahotana dia zavatra ratsy ray zay fa natao hoe fahotana ihany koa dia zao tsy mahatratra ny tanjona napetrak'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ianao fa rehefa ao anatsika Kristy dia izy mitondra anao hatratra ny tanjona napetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary tena misaotra n'Andriamanitra zay mahatonga mpanao salamy milaza hoe azay Andriamanitra azy mena voninahitra fa ninarinao rery ihany zay mahatonga Paoly apôstôly milaza hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy zao ary niara-ny asa tamiko fa raha mbola izao tsy mahefa na inona araka izany tahaka ny dokotera-pitsabo anankiray rehefa nitsabo olona anankiray narary mafy izy rehefa sitrana le marary dia inona nataon'ny dokotera tena nandohalika mivavaka hozy izy tena nandohalika misaotra Andriamanitra fa sikina le mpanompon'Andriamanitra ary ny faharoa nataon'ny dokotera tamin'le marary zao ndany ianao mankany am-piangonana mijoro vavolombelona la zao zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao zao zany ry havana ny atao hoe fanamasinana nataon'Andriamanitra atsika avan'Andriamanitra ny azy farandrindra ry havana zay miparisy ny tompo atsika dia zao lara-pamiana voalohany miorina mafy amin'ny finoana lara-pamiana faharoa makamamy ny fiombonana lara-pamiana fahatelo mitory ny filazantsara mitory ny filazantsara ny antom-pisin'ny fiangonana ry havana dia mitory ny filazantsara ny antom-pisinao dia mitory ny filazantsara inona ka le filazantsara lazainy eto raha sitrakareo dia raha tsika mamaky ny andininy fa 5 sy 20 mba miara-maky tsika aminaran'ny tompo manao hoe andininy fa 5 sy 20 aminaran'ny tompo manao hoe ray marinao tsy nalalanao zao tontolo zao fa izao ny nalalanao ary eto efa malala fa ianao no naniraka ary efa mampatariko azy ny anaranao ary mbola mpafantariko ihany mba ao amin'ny fitiavana zay nitiavanao ary zao koa ao aminy inona dikan'izany teny zany ry havana ny fitoriana filazantsara eto dia fitoriana ny fitiavan'Andriamanitra inona le fitiavan'Andriamanitra io le voambolana hoe agape
inona le agape ndikan'io agape dia zao rehefa mijery ianao Andriamanitra, mijery ianao Jesosy dia olona sarobidy indrindra ianao, sarobidy indrindra ianao. Io le fomba fiteny ankehitriny VIP ianao, tena manana toerana, tsy miankina aminao fa tena fitiavan'Andriamanitra anao misy sarobidy indrindra ianao. Ary tsy vitany hoe sarobidy fa apetraka Andriamanitra amin'ny toerana havo indrindra ianao. Zany nametrahan'Andriamanitra anao, harovan'Andriamanitra, tsy ritin'Andriamanitra ianao, tsy ritin'Andriamanitra ianao. Fa tandremo le ratsiko mitsirritra anao, ary mitsirritra anao le ratsy dia nanapotika ny fiainanao, fa Andriamanitra kosa tena tianao. Zany hevitra zany filazantsara zany, mila an'izany olona amin'izao fotoana izao. Ary indrindra ny tanora tena mila n'ilay hoe fitiavan'Andriamanitra, filazantsara, satria tena maro be zao ny tanora. Roapatelonareo ny malagasy ny dia tanora, ary ny atao am-piangonana ny roapatelon'ny kristianina dia tanora, ary tena mila tsarona fa Andriamanitra dia tena tia antsika. Ary nitendrika ny fitiavany io rehefa zao Andriamanitra mitsy mifandray tsy tapaka eo amin'ny fiainanao, Andriamanitra manokatra zava-baovao amin'ny fiainanao, zany meviny. Ndikany hoe fampahafantariny eo riavany mampalala dia zao tena manokatra ny sainao Andriamanitra, manokatra fahazavan-tsaina sy fahalalanaonao Andriamanitra. Misy mpampianatra anankiray zay riavana, manana tsona hoe diplôme ambony izy, farany ambony tsona hoe ASTR, doctorat zany dia mbola ambony noho izay. Dia ny docteur ny azony amin'izay dia zao resaka matematika, kajy. Teo izy mpianatra, ianao io zany zao professeur dia na ramose dia calcul na kajy na matematika foana zay tsaintsainao io isan'andro. Dia ozy izy mivaly teny tsy ny zavatra saintsainiko isan'andro izy dia zao ny tenin'Andriamanitra rery ihany, ary tena misaintsaina ny tenin'Andriamanitra isan'andro ao. Aza ny tenin'Andriamanitra saintsainiko zany mame fahazavan-tsaina, mame zava-baovao, mame fifaliana ho aho, zany ny ainako, zany koa riavana. Na mpanao salama ary ny miteny an'izany, lalàn'i Jehovah ny sitrany, eny lalàn'ny saintsainandreo manalina. Ny afantarina hoe mitory filazantsara ianao dia manana fifaliana mandrakariva ianao, na ianao hoe tena toriny zany, na ny olona mpitory tena misy fifaliana, ary zantsika, ary zany nampiresina tsika ry avy ny tory filazantsara. Satria ny endrasan'ny olona tsika amin'izao fotoana izao dia filazantsara amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ilazana fa izy Andriamanitra rery ihany ny mpamonjy, izy Andriamanitra rery amin'ny teraka famonjena sy fiadanana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Fendriavana sy antson'i Jesosy amin'ny fiainantsika. Makamamy fiombonana ve ianao? Mitomboa ary amin'ny fahasoavana sy ny fahalany sitrapon'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia mibebaka sika, mba nantsika fifaliana manakariva amin'ny Tompo, satria mpanota ray izay mibebaka nana fifaliana. Ary ny fahatelo dia zao arovo resika atsao amin'ny fiombonany. Aza mifanaratsy zany tsika zanak'Andriamanitra. Raha misy olona tonga manaratsy aloha dia ajanona eo eto aminao farany hoe fa za tsy laza zany sondro. Ajao tsara ny ray aman-dreny zay mety tompo antsika tsiray avy, satria napetraky ny Tompo ho amin'izantsika fa zany fifankatiavana sy fiombonana zany. Ary ny afatra farany dia zao lazao amin'ny olona rehetra fa tiantsika Jesosy, ary araoty ny ora, ary araoty ny fotoana filazantsara hanaovanao ny asan'Andriamanitra, hanambaranao fa Jesosy rery any ny Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Zavatra telo ary lara-pamiana amen'i Jesosy anao amin'izao fotoana izao. Voalohany, miorina mafy amin'ny finoana, onsoratra masina, miorena tsara, azanovo mahifabe manakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory mifotrareo ainao amin'ny Tompo. Lara-pamiana faharoa, makamamy ny fiombonana, onsoratra masina, didy vaovao ny meko anareo dia mba hifankatiavanareo, eny aoka tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa, izany nafatany olo rehetra fa mpiandritra reo amin'ny mifankatia. Ary lara-pamiana farany dia maninona? Mitoro ny filazantsara. O Jesosy taminy mandeha any amin'izao tontolo izao ka mitoroy filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ho an'Andriamanitra mivoninahitra ho antsika kosa ny fahasoavany. Amen.
Ivavaka isika riavana. Ny vanim-potoana iainanay ankehitriny Andriamanitra dia vanim-potoana ny hazakazaka, hitakiana fahaiza-mandahatra, ny lahara-pahamehana, vanim-potoana ny zavatra maro miseho sy mitranga ary misarika ny sainay, hitakiana safidy mazava, misaotra ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao, manolo-kevitra anay ametraka lahara-pahamehana anankitelo mazava tsara, iorenana amin'ny finoana, andalana ny fiombonana, andraisana anjara ny fitoriana, ny fitiavana ao Andriamanitra. Fantatray araka ny teny izay novakiana sy ny toriana fa efa vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny fiangonana hatramin'ny taloela izany, nefa indrisy Tompo fa ny finiavanay no toa tsy andraisana valim-bavaka. Menomeno foana izahay, mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy fantatra izahay, vakivaky ny fiangonana, misaratsaraka ary tsy fahazavana sy fanasina tokoa eo amin'izao tontolo izao. Tsy hita izay mampianatra ao anay. Indrisy Tompo, raha miteny ny fiangonana dia tao aminao hiteny toy ny milaza fahasoavana, hanambara ny fitiavanao, saingy tsy izany indraindray. Mety mandratra ny fiteninay any an-tokantrano, mety mandona ary miteraka fifandonana ny teny alokin'ny vavanay. Izany tsy fahatanterana voatanisa izany dia angatanay famelana aminao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra anao koa fa mandinika anay ianao, mahafantatra ny momba anay ianao, te hitondra anay amin'ny fahamasinana ianao. Matoky izahay fa ny fahadisoana vitanay tsy miafina eo anatrehanao, na nataonay fanahininana tsy tsaroanay velively, dia ho avelanao noho ny fitiavanao tsy miova ao amin'i Jesosy Kristy. Mangataka aminao izahay mba hamela ny tsy fahatanterahan'ny fiangonanao manerana ny tany, tsy anisan'ny fahadisoan'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, ary hijery hanindra fonao ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, hamangy amin'ny fitiavanao ka tsy anisan'ny fahadisoan'ny fitandremana eto aminay, ny sampana fifoazana, ny seha-pitaizana ampifitia. Mitodika aminao amin'ny fanetreteny izahay Tompo, ary manantena valim-bavaka avy aminao. Aza ela Andriamanitra, mamalianay araka be ny fitiavanao. Misaotra Jesosy Tompo. Amen.
ho antsika izay nibebaka marina tamin'ny fotoritory sy mangorakoraka mitsangana tsy manadino antsika ilay mpiany vavaka andray ny teny somafiala avy aminy isika. Voasoratra hoe Kristy no fihavanantsika izay nahiray antsika rotonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana fa tao amin'ny nofony no andravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambanany antsika rotonta ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary ampihavana antsika rotonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonony ny fandrafiana. Voavela ny eloko areo ny anaran'ny masina, miderany tompo. Anatin'ny fifalian'ny mpino voavela heloka no imbonantsika amin'ny fanambarana ny fonotsika araka ny fanekempinoana laharana fahaefatra manao hoe manambara ny fonotsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahitany Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe raby eo ianao no zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany asa vavolombelona isika riavana itotiantsika amin'Andriamanitra ka isaorantsika azy no 20 taona ny joroany sy ampitazana AMPIFITIA ary Anokafana koa ny taom-piasana ho amin'izany asan'ny AMPIFITIA izany ity taona 2024 ity. Ny Hira Faneva ny faha 20 taona aorian'izay Tsiahy ary avy eo dia ho amboara ny fisokafan'ny taom-piasana.
dia mamalalo amin'ny tompo isotran Jehovah lalandava tokoa isika eo mba havantsika mandakariva ny fidarana azy. Teny Faneva ny faharoapolo taona ny atokopira fifoazana isotry fitiavana. Ankalazan'Andriamanitra no zany faharoapolo taona salamo faefatra amin'ny telopolo ny andiny voalohany izany. Ny AMPIFITIA dia fanafoizan-teny, ny A antoko, ny P pihira, ny F fifoazana, ny I isotry, ary ny tia avy amin'ilay fitiavana. Zakabato ny faharoapolo taona ny sapana fifoazana namorenana ny AMPIFITIA tamin'ny taona 3 Atokopira tsy manao afa-tsy ny toro ny filazantsara Jesosy Kristy Tompo, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ireo artikla maro samihafa, CD, DVD, dépliant, amin'ny alalan'ny tafika masina koa nefa, amin'ny alalan'ny porte à porte. Ary dia miezaka ny amin'izany. Impolo teo ny isan'ny AMPIFITIA tany am-boalohany. Ankehitriny manodidina ny 300 ny isan'ny AMPIFITIA. Araky ny zany foto-kevitra zany dia ny mitoro ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira no ataon'ny AMPIFITIA. Ary miezaka ny amin'izany. Io koa nefa miezaka manao asa sosialy araka izay tarehin'ny tompo, mamango fonja araka izay andaminana azy. Rehefa janvier ny volana dia ao anatin'ny hoe repos vocal ny AMPIFITIA tsy mimira zay rehefa tonga ny volana Janoary. Rehefa tonga ny alahady faran'ny Janoary tahaka izao dia manomboka ny asa dia eo ilay fanorahana ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina eto an-toerana. Dia mandritry ny taona zany ny AMPIFITIA dia mihira foana isan-kalady tsy tapaka. Asabotsy indraindray, andavanandro indraindray. Ny volana Aogositra natokanay ho an'ny any amin'ny faritany. Dia rehefa tonga ny volana Aogositra dia any amin'ny faritany zay manohy izany fitoriana ny filazantsara kira miara-miasa amin'ireo fiangonana ao anatin'ny FJKM izay alama araka izay andaminana azy isaky ny axe. Ny 1er décembre amin'ny enina maraina no misokatra ny fangalana AMPIFITIA. 1er décembre amin'ny enina maraina entinay ambavaka fatratra izy io satria apetraka ao amin'ny tompo fa BDB no miantso, BDB tsy tafiditra satria le fotoana voafitra ihany. Rehefa tonga ny amin'ny enina maraina zany dia eo ny olona miantso rehefa haka AMPIFITIA. Ary dia isaorana ny tompo fa dia maro tokoa ny miantso. Raha misokatra amin'ny enina ny appel amin'ny fiantsoana AMPIFITIA amin'ny fitalatsaka fefany io dia efa tapitra isa-taona. 700 ny olona miantso amin'izany. Ary dia isaorana ny tompo ny andaminany azy fa dia alaminy tokoa satria misy olona BDB ny ray miantso 50, 70 ny ao anatin'ny fiangonana ny sapatary tsy mahazo. Fa misy olona anankirayady dia efa momeny tompo satria izay ny fandaminany. Miezaka manao asa sosialy ny AMPIFITIA teo miara-miasa zay 12 taona. 12 taona amin'ity zao nanohanany AMPIFITIA ny zazakamboty tezany tangaina isaky ny alahady melohan'ny krismasy mikarakara rehetrakeranam-pilazantsara dia izay vola azo rehetra io amenany akany felo fanentangaina ety manao krismasy anohanandreo zazy ireo. Miara-miasa koa zay aho amin'ny ireo ray aman-dreny mpitandrina efa misotro ronono sy ny vadina velany maty. Indray mandeha isa-taona koa zay manomana ankalahy evangelika tsy vola azo amin'io dia hoentinay anohanandreo. Mamango fonja izay amin'ny sehatra ahafahanay manao zany isaky ny volana Aogositra na zay rahana amin'ny sapana fifoazana reniny eny an-tany moro. Fa rehefa mivoaka ivelany moa zay dia manatanteraka izany any amin'ireny fonja ireny. Miezaka manangana zavatra koa ny AMPIFITIA tamin'ny 10 taona zay nanangana ny trano voalohany teny amin'ny tombomasina Getsemane Tambomena. Mbola tsisy ninninina teny. Nentin'ny filohan'ny sapana fifoazana tamin'izany pasteur Maurice de Dieu hoe eto no anorenanareo an'ilay trano. Nanorona trano ankitelo ny AMPIFITIA tamin'izany, ny ray ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana, ray ho an'ny marary ary ny ray fampandroana marary. Tamin'ny 15 taonany araky ny antso nataony Sodapartany an-tany rifandrefana hoe tokony mba hiakatra 200 ny isan'ny fiangonana dia nanapa-kevitra ny AMPIFITIA fa hanao trano fiangonana. Ary dia nentiny izay teny amin'ny FJKM manotoy be
tamin'izany fotoana zany vondrom-bavaka efa nisy tranotaolona teo dia izany tranotaolona zany no nezahana natao trano vato moa filazantsika azy 30 metatra ny alavany 30 metatra ny sakany misy sous-sol ao ambanin'ny altara sy ny pilipitra mirefy 12 metatra ny alavany 7 metatra ny sakany efa vita zany fiangonana zany amin'izao fotoana zao ry havana esorana ny tompo nezahana mba ho manara-penitra manoloana ny resaka nanaovana azy amin'ny brique no ossature en béton armé ferme métallique tafo calvabaka prélaqué ny varavarana métallique misy grille de protection ary misy varavarana misy endriny mba nezahana nampitovizina tamin'ny sotrofitiavana ihany amin'ny mahavita sotrofitiavana ny ampifity nofidin'ny fiangonana eny ny anarana hoe FJKM manotoy be tamin'ny voalohany fa rehefa niara-niasa tamin'ny ampifity tamin'izany 12 taona zany dia misy nahita ny fiarahamana sy ny fiarahana teo zareo dia nataony hoe FJKM manotoy be vavolombelon'ny fitiavana zany fiangonana izany isaorana reo ray aman-dreny mpanoana reo mpakafy nanatanteraka zany satria raha ny tetombe dia zany fiangonana zao amin'izao fotoana efa mihoatra ny 1 milliard de francs malgasy nanaovan'izany fiangonana zany ary ny ampity fantatra nareo tsara fa ny ampity tsy sampana akory fa zana tsampana nefa dia isaorana fa avy amin'ny alalan'ny fanoanana reo mpakafy AMPIFITIA reo mpanoana avy amin'ny alalan'ireny fitaovam-pitorena filazantsara atao reny CD, DVD, dépliant, ny article, kal, baiboly, stylo avy amin'ny alalan'ireny nanaovana zany trano fiangonana zany satria ny vola rehetra zay niditra tamin'ny ampifity nanomboka tamin'ny nanaovana n'ireny trano ireny na hatramin'izay madinika indrindra dia natotona avokoa nanaovana zany tranon'Andriamanitra izany ary dia isaorana ny tompo fa amin'ny asabotsy fa 17 volana oktobra ho avy zao araka ny fandamina synod apartany Antananarivo andrefana no itokanana izany tranon'Andriamanitra izany ary dia isaorana tokoa ny tompo efa nanaiky ny amin'ny hitokana zany trano zany ray aman-dreny mpitarina docteur Hira Faneva FJKM itondrona ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany fotoana zany ary dia anasana anao mpianakavy finoana sady ary fanotrona mame voninahitra n'Andriamanitra amin'izany fotoana izany ry havana ary dia araka ny nambara to hoe mitondro filazantsara amin'ny alalan'ny hira isataona ny ampifity ary dia miezaka ny amin'izany manatanteraka izany eo ambany fitarian'ny fanay masina zanaky ny fifoazana ny ampifity tanketsa ny sampana fifoazana ary dia miezaka ny amin'izany ny fitezana ao anatin'izany sampana fifoazana izany mba atonga ny mpikampana tena zanaky ny fifoazana mijoro ny vavolombelon'ny Kristy amin'ny teny amin'ny asa ny fomba fitafy amin'ny fomba fanao amin'ny fomba fiaina ary dia manatanteraka izany ampahendrena eo ambany fitarian'ny ray aman-dreny mpitarina zay taiza sy mikolokolo ny fanahiny zany atoko-piry izany etam-pamaranana dia manasa anao izahay tonga raha hariva raha afaka ianao ny amin'ny Fanokafana ny taom-piasana 3:20 araka nambara taminao teo hoe efa feno tanteraka amin'ny programme ny ampifity amin'ity taona 3:20 ity ary betsaka ny zavatra atao ao anatin'izao fankalazan'Andriamanitra no 20 taona zao marina fa efa vita le trano fiangonana fa ny fanadiovana madinidinika mbola maro no azo tanterahina eny amin'izany ny farany vita tamin'ny herinandro teo zao dia vita ny carreau vita koa ny ferme métallique ny tilikambo efa manafo ny tilikambo zay amin'ny herinandro ity ny vola zay ho azonay raha riva dia mbola hoentina manatanteraka izany mba vita tanteraka ny asa n'Andriamanitra voninahitry ny tompo dia araka ny teny fanaova hoe isaotra ny Jehovah lalandavy Tsiahy ry havana ary dia eo ambavanay mandrakariva ny fidirana azy ho n'Andriamanitra iry voninahitra amen. Sotran'Andriamanitra sika ry havana nampatsiahiviny ny tanany tsotra ho an'ny fiangonana tamin'ny alalany ampifity ka nahafahana ny joro vavolombelona tamin'ireo asa maro voatanisa teo ary mbola hijorony mandraka ankehitriny eny mandra-piavin'ny tompo izay tsy azay dia manery andray ny soratra masina araky ny ohabolana fahavalo andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra ohabolana fahavalo andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa tsy miantso va ny fahendrena ary tsy manandra-peo va ny fahalalana eo an-tampon'ny fitoerana avo amoron-dalana sy eo an-tsapalan-dalana no hijorony eo anilan'ny vavahady amin'ny fidirana ho ao an-tanàna
sy eo anaty vavahady no hitsofany mafy hoe ianareo no antsoko ro olona ary ny feko ho amin'ny zanak'olombelona. Ny antokom-pihira AMPIFITIA sy ampita izany ivon'ny sampana fifoazana atao amin'ny fiangonana dia vangin'Andriamanitra amin'izany teny izany. Ny firariana amin'ity taona 322 ity dia ho antson'ilay fahendren'Andriamanitra dia Kristy tokoa ny AMPIFITIA ka na eny amin'ny fitoerana avo, amoron-dalana, atsapanan-dalana, na eny am-bavahady na ao anatin'ny vavahady dia ho re mandrakariva ny antson'ny tompo ho an'ny zanak'olombelona, antsom-pitiavana anatona azy andray famonjena. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao zahay fa miantso olona hanompo anao amin'ny fitiavana anao, anambara ny fitiavanao. Santionan'izany ny antokom-pihira AMPIFITIA eto amin'izao fitandremana izao. Misaotra anao no ny sampana fifoazana sy ny fitaizana ao anatin'izany sampana izany ka mahateraka ny sehampitaizana hitory ankira. Misaotra ny amin'ny lalana nandritra ny 20 taona ny tarianao izany AMPIFITIA izany ary nahajoro no voninahitrao tampahendrena ny antsony ny zanak'olombelona anatona ny fitiavanao Andriamanitra. Ny angatahana aminao ety ampiandohan'ny taona dia ny mbola ahatonga izany sehampitaizana izany, mbola ho antso ny fahendrena ety anivon'izao tontolo izao. Indreo ny fiangonana izay efa hisokatra handray ny filazantsara toriana ankira any ny vahoakanao mivonina hisitraka an'izany mba tsy ho teny ananefitra ny teny mba hendrena miantso ny olona anatonanao, teny homban'ny herin'ny fanahy masina ka avokatra be ho an'ny fanjakanao Andriamanitra hiariarian'ny voninahitrao ety an-tany hatrany an-danitra. Dia avaozy ny herin'ny fiangonanao, avaozy ny herin'ny sampana fifoazana, avaozy ho amin'izao taona 322 izao ny herin'ny faherezana eo anivon'ny antokom-pihira fifoazana AMPIFITIA. Misaotra Jesosy Tompo amin'ny anaranao. Amen. Koa dia ambara ry havana fa misokatra amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ny taom-piasana 322 ho an'ny antokom-pihira AMPIFITIA. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Tompo no ny teninao tafatoetra ao anatinay dia misaotra anao izahay fa afaka manonona, fa afaka fangatahana ho an'ny fiainanay manokana izay tena tsisy miafina aminao. Eo izay mety ho latsaka kanterena amin'izao fotoam-pahavaratra izao, alalao ny lalanay, andiananay amin'ny tanjonao Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Eo izay mety tojo fifaliana, fanomezam-pahasoavana manokana dia ataovy mahay mankasitraka anao. Entinay ambavaka manokana ny tsy salama, ny voafonja, ireo manamanjo, ireo mety vesarany olana samihafa, ara-ankohonana, ara-piarahamonina, ara-kasa sy eo amin'ny fianarana. Ianao mahitany amin'izy ireny. Entinay ambavaka ny firenenay. Ianao lay tompony fahefana rehetra, ame fahendrena ny mpitondrisana ambaratonga ary indrindra ampahery azy ireny andianany amin'ny rariny sy nitsiny eo amin'ny andraikitra izay natolotra ho azy. Entinay ambavaka ny fiangonanao, fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, mametraka ny vina ho amin'ny filazantsara, manova ny tantara. Ajoroa ny fiangonanao amin'ny hery sy ny fahefanao koa ka hiteny amin'ny fotoana rehetra, amin'ny trangan-javatra rehetra. Andriamanitra rainay io
mivavaka aminao izay amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga manomboka amin'ny filo sy ny birao mpiandraikitra foibe miara-miasa aminy, ireo mpiandraikitra foibe rehetra, ny mpanatanteraka, ny ao amin'ny sinôda paritany tarihan'ny président synôdaly, ny birao, ny mpievitra ny komity lehibe isa-tsinôda paritany, ny aty amin'ny isa-pitandremana tarihan'ny mpitandrina sy ny katekista délégué areo birao mpiara-miasa aminy, ny mpievitra ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny vahoaka ao Andriamanitra tsy akanavaka, mba samy hiavao ao aminao ary ahatanteraka ny fiazakazahana izay fanamby efa mipetraka eo anoloanay koa. Dia entina hiambavaka ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, ny amin'ny ezaka heverina handrosoana amin'ny fiombonana lalindalina kokoa, ny amin'izay asa mivaingana fijoroana vavolombelona indrindra amin'ity taona ity, taona mahasaripady ny fijoroan'ny fiangonana, arovo ny fiangonanao, herezo ny fiangonanao, sikino fahamarinana ny fiangonanao. Evero ny fiangonana masina manerana ny tany, mba tena ahatanteraka ny sitraponao ary ahery amin'ny fijoroana ho anao Andriamanitra koa, mba tsy ho lefy ny finoana kristianina. Ahery ao aminao ny kristianina miatrika fanenjehana, atanjaka sy hahajoro ireo kristianina mety latsaka ankaterena noho ny fahantrana, noho ny tsy fahampiana samihafa. Ireo any amin'ny tany miady atanjao, ireo any amin'ny tany misy aretina tsy mbola ahita-panafana sy mianaka, dia ampaherezo Andriamanitra. Jesosy Kristy Tompo tsaronay ny tanindrazanay ao anatin'izao fotoana ny fahavaratra izao, efa nisy ny rivodoza tany amin'ny tapany avaratriny, dia ianao ampahery ny tradoza rava-trano fonenana sy miaina ao anatin'ny ranobe. Ianao koa anometanana amin'ny alalan'ny vahoakanao Andriamanitra, mba ahafahan'ny vahoakanao Andriamanitra mahatsiaro fa solo tenanao Kristy izay tiany vonjao tontolo izao, ka handray anjaraka ny tandrify azy ho an'ny mila vonjy. Jesosy, maro ny tianay ambara sy angatahana, ianao mahafantatra ny mahasoa sahady, koa dia fifalianao anay mampiombana ny vavaka amin'ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay nasahaza ao anay, ary mamelany eloko ay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Salamo fa telo amby telopolo ny andiny faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fahamandiny. Amen. Fanentanana avy amin'ny voamerany Ankohonana sy fanabeazana, mikasika ny Alahady hitondrana mavaka, ny Taranaka sy ny Ankohonana eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana izay misy antsika. Raha oviana ilay Alahadin'ny Taranaka sy ny Ankohonana amin'ny herin'ny anio 9 Janoary ho avy izao. Ny tanjona dia ny hanomezantsika voninahitra amin'Andriamanitra ary hijoroana vavolombelona avy isa-taranaka sy isa-Ankohonana, ilazana hoe indreto izahay sy ny zaza nomenao anay mbola tafatoetra, mbola voatahiry ary vonina amin'ny hatrany fanombohana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Iza no antsoina amin'izany Alahadin'ny Taranaka sy Ankohonana izany, ny Taranaka sy ny Ankohonana rehetra eto amin'ny FJKM Isotry Fitiavana, na dia tsy teto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana azy, ireo ray aman-dreny mihirana tany aloha, eto ianao izao dia efa raisina anatanteraka izany ny Alahadin'ny Taranaka
sy ny ankohonana 13 izany. Raha sendra ka mbola tsy misoratra ianarana ianao dia azonao raisina eo an-tokotany am-piangonana na any amin'ny sekretera Mpandraharaha ny takelaka kely fisoratana anarana, ary averina kosa farafatarana amin'ny Alahady izao Fjkm Janoary ao amin'ny sekretera Mpandraharaha ny fiangonana. Mariana fa Alahady akatoky ny fandraisana ihany koa amin'io ka dia fidirana tokana ny Fanokafana ka miditra amin'ny 7 maraina isika rehetra. Tsarovy aviavana fa ndrakitra kerintsika amin'ny fotoana io dia iatrehana ny asa fiangonana. Mitombo any tanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatintsika ho voninahitry ny anarana. Azadoroana azy 20 Janoary amin'ny herinan'io Alahadin'ny Taranaka sy ny Ankohonana amin'ny 7 izay anasanantsika tsirairay avy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay ny hevitry ny fony mahatratra ny Taranaka faramandimby. Amen. Toy ny rana sy ny fanentanana ny amin'ny fanandriana dia mijoro eto mba halambarantsika fandaharana anankiray izay monantsika manerana ny sahany Fjkm. Indrindra tsoratra masina araka ny Matio 4:2 sy faha manao hoe amin'ny anarana ary Jesosy dia nety ny fanahy nankany anefitra mba alainy devony fanahy ary Fifadiana 70 sy 70 izy dia foky. Dianona fa tsy dia foky. Ny taomantsika dia ny anarantsika ny fandaharam-bavaka isan-taona ny amin'ny Fifadian-kanina. Sabotsy farany amin'ny volana ao amin'ny volana Janoary. 20 Janoary izany hoe sabotsy ho amin'izao raha sitrapon'Andriamanitra. Novena ny Fifadian-kanina. Ankazava tsara Fifadian-kanina fa tsy fiarahana sakafo. Fifadian-kanina raha ny soratra masina teo raha vao vita batisa i Jesosy dia nety ny fanahy mba tany anefitra mba alain'ny fanahy ny Fifadiana. Ho aniza zany Fifadian-kanina ho an'ny vita batisa rehetra. Atao hita Fifadian-kanina tao ny fahavitana batisa dia miakatra hiatrika ny asany i Jesosy. Ho antsika rehetra vita batisa indrindra ny Fifadian-kanina ary natao mba hanovozan-kely hiatrika ny asa miandro ny fiangonana. Ho amin'ny 13 ity dia hidatin'ny sabotsy 20 Desambra ny Fifadian-kanina araka ny fandaharam-bolana izay hitantsika ny tambazotra sosialy dia manomboka amin'ny 7 maraina ary farana amin'ny 3 ora tolakandro izany manerana ny sahan'ny Fjkm. Hitantsika koa ny fandaharam-bolana raha sitrapon'ny tompo dia izy fampianarana anankiroa ny voalohany entindray aman-dreny président synodale manao hoe ny fanahy masina mampijoro amin'ny finoana. Ny faharoa dia ny fitandrem-toerana mba hevitra voatolotra ao amin'ny fandaharam-bolana ny mino miasa ny ino mankatoa dia arak'ilay firahan'intsona tolotra iray aman-drenitsika folohan'ny Fjkm teny anjojombe manao hoe amin'ity taona ity dia mba ho taonan'ny finoana, ho taonan'ny asa, ho taonan'ny fankatoana ho antsika Fjkm indrindra izany. Eto Andrianana dia manamafy miantso ho antsika rehetra. Ataontsika mihoatra lavitra ny fiatrehana ny AKP isaky ny alahady farany amin'ny volana septambra ny fiatrehantsika kosa ny Fifadian-kanina. Marina fa hoe mivoky ihany maharaka ny namana rehefa misakafo ny malagasy fa aina ho an'ny fiangonana koa ny Fifadian-kanina ety miatrika ny asa. Dia ho fiangonana Fjkm mahavita tsara ny asa isika rehefa ny Fifadian-kanina atohitra koa ny fakaparana rehetra mety ampienitra amin'ny vonoana. Dia hoy ny teny Faneva mitarika antsika amin'izao Fifadian-kanina izao miorena tsara
azamiova ary aoka vabe amin'ny fanokafana ny tonavasoandiarana amin'ny fifadian-kanina amin'ny voninahitran'Andriamanitra ary araka fanentanana namana mpiara-masaka koa dia midorodo isika amin'ny Alahadin'ny Taranaka erin'ny ora sitry fon'Andriamanitra. Efa manomana ny fiadanam-pompo amintsika rehetra riavana ny Tsodrano tena moa amin'ny anaran'ny Komitin'ny Fotoana ny sampana fifoazana fa ihany koa amin'ny anaran'ny filakevi-ta tanany atao hoe Mpandraharaha Baiboly eto Madagasikara. Ho an'ny Komitin'ny Fotoana ny sampana fifoazana dia tsika malaza ary tsika eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana ny sampana fifoazana dia mandray anjara mafitrika amin'izany raha tsy laza raha tsy nanokopira AMPIFITIA izay mitarika ny Fidirana ao anatin'izany fankalazan'Andriamanitra ny Fotoana dia manampiasana ny fisaorana amintsika ao amin'nykopira AMPIFITIA. Riavana amin'izao fankalazan'Andriamanitra ny Fotoana izao dia misy mitsangabato izay hoatsanga ny sampana fifoazana foibe ao anatin'izany Fotoana izany. Mazaka antsika dia na trano na fotodrafitrasa no atsangatsika dia manao amin'izay ary tsy diso anjaran'izany tsika ny amin'ny kilany torakentely saingy mampiavaka kely ny fankalazan'Andriamanitra ny Fotoana sampana fifoazana ity dia manangana ihany koa isika natao hoe tsangambato mpanahy na ny trano fanahy. Anisan'ny tanjona izay apetraka ny sampana fifoazana riavana ny tanana ny fiangonana dia ny fampiorenana ny finoana. Ao anatin'izany dia misy miezaka famakena Baiboly farafaratsy ny indray mandeha isan-taona. Misy ny karatra latota ao amin'izany ka dia ny tanana tsy ny sampana fifoazana ihany fa itsika vahoaka kristiana iray manontolo mba hanaraka an'izany famakena Baiboly izany. Fara mahavaky an'izay maharaka an'izay karatra izay ianao dia mavita mamaky Baiboly indray mandeha isan-taona. Ary ny fantatritsika riavana fa izany ho fampiorenana finoana tsara indrindra araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana dia avy amin'ny Toriteny ary Toriteny dia avy amin'ny teny Kristy. Ka rehefa feno tenin'Andriamanitra isika dia tafahorona tsara ao amin'ny Jesosy Kristy ary afaka hiatrika ny asa rehetra izay tanterahana. Toraka izany ihany koa itsika dia tanana ankehitriny manatanteraka ny vavaka 420 raha 420 ora. Ny sampana fifoazana amin'ny alalan'ny Komitin'ny fankalazan'ny Fotoana dia efa nanomboka an'izy io heritaona sy tapany mahery izay ka dia mbola manohy mandaka ankehitriny dia manohy raha tea ray anjara amin'izany ianao dia tsy dio ny page Facebook ny sakaizan'ny Fotoana fa misy ao ny vavaka Faneva misy mivavaka isaky ny adiny ray ao dia anentanana antsika ihany koa. Inona moa riavana manao izany? Ny antony izany dia izao zava-poana ny fanorenantsika trano fotodrafitrasa raha tsy tena tafahorona ao amin'ny Jesosy Kristy tsika. Ary rehefa manorona fotodrafitrasa tsika ilaina ny vola kanefa rehefa tafahorona amin'ny tompo izay tompony asa isika dia anjara tompony manomeny aminy. Ka dia manentana antsika riavana amin'izany. Ny atongavako eto izany tsy anentana anareo hanome vola anaovana ny trano fa ny atongavako eto dia anentana anareo mba tena tafahorona mafy ao amin'ny Jesosy Kristy ka fa antsika tena miara mandeha amin'izay iraka nampanaovan'i Jesosy Kristy. Fa roa riavana dia mikasika ny fandraharaha Baiboly. Tamin'ny taona 2012 no nampahana teo anivon'ny Tsodrano fa hatsangana eo amin'ny SAFIF FJKM izany hoe fandraharaha Baiboly izany. Izy io dia ampivondronana ny Mpandraharaha rehetra kristiana eto amin'ny sehatry ny eo amin'ny SAFIF FJKM. Famelohan'izany dia misy ny fanofanana izay ho atao ho an'ireo Mpandraharaha Baiboly ary dia saorana amin'ny tompo fa ny sekretera jeneraly fiangonana ny izay manampy antsika eto ankehitriny dia anisan'ireo promotion voalohany tamin'izany fiofanana izany. Somary miato kely izy io teo taloato fa dia ho averina indray ka dia misy izany ny antso izay ho atao na ho an'ny Mpandraharaha efa amperinasa ka manana etaeta dia amantatra n'izany atao hoe ahoana izany Mpandraharaha marina araka ny Baiboly. Oh
Tanao ny Jehovah keronao, ampamira piatra ny tavinao Jehovah, ka mindra fo aminao, ananatra ny tavina aminao Jehovah, ka anomeanao fiadanana. Amen. Oan'Andriamanitra ilerianiny ny voninahitra amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanany anaran'ny